Tao anatin'ny herinandro vitsivitsy nirongatra ny asandalo indrindra ho any amin'ny helany atsimon'ny Madagasikara iny raha tsy ilaza fa tsy ny tao Mahabo, ny tao Amboasary Atsimo ary ny tao Betroka tao omaly dia nisy moa ny tatitra ary ihany koa omby anjato no lasan'ireo jiolà aina maro ihany koa no nafoy nandritra izay fotoana maro ny isian'ny asandalo izay teo anivon'ny zandarimariam-pirenena dia nametraka paikady manokana entina mingorana izay asandalo izay. Anisany vinavina petraky ny sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimariam-pirenena ny andefa commando d'élite anenjika andalo any amin'ny toerana anjakan'Andalo. Ahitana zandary manam-pahaizana manokana amin'ny resaka mafapana tahaka ny ady amin'ny jiolà. Anenjika sy andrava ireo fiheren'ny jiolà ny tanjona amin'izay raha araka ny fanazavana izay nomen'ny Général Pazadi de Gérard, sekretera-panjakana miadidin'ny zandarimariam-pirenena. Zay anangana raiken'ny fitondram-panjakana, zay anangana unité d'élite force de frappe mihitsy zay tsy miara-miaina amin'ny rehetrarehetra projet table zany misy vecteur zany mandeha ihany koa reo zany no anenjika an'ireo le omby be lehibe sy le dahalo dimanjato reo hiady amin'ireo ka raha misy tafiditra amin'izany ny tompony raiky mpanjakana dia eo tsika mahita izy ozy zay fa zay zany dia zay ny fomba anenjena anao eo amin'ny tenivolana eo no tenen'ny président de république raha tsy diso no sardy fa io moa zany infrastructure vavame no atsangana io satria fa mbola hita eo amin'ny politique générale de l'état teniteny foana fanipaka amin'ny fitondram-panjakana mila président. Raha ny momba ny raharaha maika kosa tafiditra ao anatin'ny fepetra foiezaka anenana ny tsy fahandriam-pahalemana ny toerana ny opération coup d'arrêt. Miaramila anatanteraka izany no favonona fa ny fitaovana sy nentim-manana anatanterahana ity hetsika ity no tsy mbola eo ampelantanana ny zandarimariam-pirenena. Hoentiny eo anatrany amin'ny filakevitry ny minisitra sy ny filakevitry ny gouvernement amin'ny vinavina ahafahana manatanteraka izany.